lamina Antananarivo tsy nisy ny landinoarana dia nalaza hatramin'ny omaly aza ny fikononkononana izany ny lamina ry zareo tetsy amin'ny magro amafisana kosa ny fisavahana sy ny fisafoana manomboka izao hoy ny mpitandro filaminana. Soko mangina dia mahavariana ny fanotofana tany etsy amin'ny bypass mazava fa tompony andraiki-panjakana sy olona ambony ny tompony akamaroan'ireo tany notofan'ireo ary tsy nahazoana lalana izany mangina kosa ny fitondram-panjakana. Niakatra ho R100 ny godoloka mena hatramin'ny omaly everina fa anaraka izany ihany koa ireo karazan-tsigara hafa eny an-tsena efa manomboka hitan'ny malagasy ny e-cigarette. Any ivelany hoditra olombelona mihitatra 10.7 cm malaza noho fahaizana manokana io ny teratany anglisy iray ankehitriny. Ny hodi-tratrany, ny hodi-tendany, ny hodi-tavany, ny hodi-masony samy elastisy avokoa. Ny andindininy ara-tsika avy hatrany atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manantsatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny KOLO FM sy ny KOLO TV anao amin'izao fotoana izao asena hampanajahana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao izay nalaza tamin'ny ity androany ity no itsika hanomboana ny fotoana alatsinainy mainty nalaza hatramin'ny asabotsy teo ary ny ela hatramin'ny omaly alahady tsy nisy ny ninona nefa ny lamma ny tanàna tsao ary resaka ny nina novolena izany araka ny fanidadiana izay natao. Nisy kosa ireo mpanohana kandida nahazo fampitandremana tsy nisy kosa ny otakotaka samin'ny varitra na ny asany andavanandro ny tsirairay indrindra ho an'ny mponina teto Antananarivo fanadadiana makasika izay ary. Fanakorontanana saim-bahoaka izay ny zavanitranga androany saika ny lamina avokoa Antananarivo sy ny manodidina. Raha ho an'ny tetsy Analakely manokana dia nisokatra avokoa ireo tranombarotra na dia tsikaritra ihany aza fa nampitombo ireo mpiambina ny sasany. Tazana teny an-toerana ireo mpitandrina ny filaminana nipetraka manoloana ny garan'ny Soarano. Amojatovo sy ny manodidina izay tsy nahitana olona nanitranga sy olona nitangorona firy. Raha ny zava-nisy niteraka resabe dia omaly alahady no nisy ny filazana isy ny alatsinainy mainty ary ny tranombarotra idadafara izany hoe ny discount store Saturne no horobaina mialoha ary manaraka ny sisa. Nanamafy ny fahamarinan'io fandrahonan'io ny tompon'andraikitry ny tranombarotra. Nisy fivirina tany amin'ny voamanarina tany ny fantorina mofasaravalmanana na ny zanakidada dia tany namoakany hoe anao lendinoara dia hoe tranombarotra dafara no cible voalohany zareo fa teto Analakely indrindra moa manodidina ny discount store Saturne dia nisy mpitandro filaminana ny odiody izany nanaramaso ny filaminana teto Analakely misy amin'ny ankapobeny dia mbola fiarikany hoe tsy nisy moa izany le zavany efa dokotera Robinson mihitsy no niteny talohan'ny fifidianana hoe ninona valim-pifidianana voaka CES dia alaiky izy. Raha ho an'ny tetsy amin'ny magro beoririka indray dia nihetsika toy ny fanaon'izy ireo andavanandro no hita tsy nisy ny fivoahana ny faritry ny tiko taloha isan'ny nandrasana fatratra n'izay mety ho iovany ny toromarika omen'ireo mpitarika kanefa ny kabary efa mahazatra n'ireo mpomban-dravalomanana hatramin'izay ihany no re. Sy ny miaramila gendarme aleo isanao niasana fa izahay dia sotro izahay raha efa ilahatra an'arabe sy androva fanagnan'olona sy amon'olona fa ny anay sotro ataovy mangarahara ny voka-pifidianana. Ho an'ireo mpanohana ny kandida era-journal mampianina manoloana ity resaka alatsinainy mainty ity dia nilaza izy ireo fa tsy tokony hisy intsony ny resaka fanakorontanana fa ny fanavaozana no tokony ho hita indrindra maro ireo vahoaka no mila izany. Ny zavatra niaina ny firenena malagasy tao anatin'izay efa-taona izay izahay dia mametra-panontaniana hoe nahasoa ny vahoaka malagasy ve izay dia alao ny vahoaka malagasy tsy aresy samy andiny tena nety tamin'ny tokantrano tsirairay ve izay krizy izay sy noho ny ady la politika ka izahay tsotra be miatrika ny fanarena pirenena izay le heverinay fa lahara-pahamihana ary tokony fanomezan-tanana ny vahoaka malagasy na izy na izy. Raha ny vaovao voaray eto am-pelantanana dia misy ny hetsika izay hokasaina ho atao saingy mbola misy aloha ny tsy fidivikevitra eo amin'ny toerana izay anaovana izany ka mety mampiady hevitra ny avy amin'ny ivony ankolafy ravalomanana miaraka amin'ny antokoavana. Fantatra fa anisany mbola tsy mitovy hevitra amin'izy ireo ihany koa amin'ny mety anatanterahana izany indrindra eo amin'izay toerana izay ireo mpanohana ny kandida Jean-Louis Robinson.
Isan'ny efa kendren'izy ireo ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambojatovo. Raha ny fantatra aloha hatreto dia mbola misy ny fangatahana izay ho ataon'izy ireo eo anivon'ny prefektura ny polisy n'Antananarivo renivohitra. Nanomboka androany mamafisina bebe kokoa ny fitandrona ny fandriampahalemana entanina ary ny rehetra hitondra ny karapanondrom-pirenena raha toa ka hivoaka amin'ny alina hitomby ihany koa ny isan'ny mpitandron'ny filaminana, polisy, zandary ary ny miaramila anao ny fisafoana arak'izay efa mahazatra azy ireo. Anomboka eto fiazonana ny filaminana ankehitriny no atao ny vory manokana momba ireo fepetra rehetra horaisina mandrona ny zava-misy ara-politika ankehitriny tetsy amin'ny toby raha tsy mandrava ireo tompona andraikitra ambony amin'ny mpitandron'ny filaminana androany fa 9 ny volana janoary 2024. Taka izao ny fanazavana zetiny kolonely Florence Rakotomany komandany tompary PDD ny gendarmerie eto Antananarivo. Ny azoma, ny asabotsy, ny alahady mbola nitoya izay ataontsika hoe vaovao nampitain'olona tsotra na hoe tsara sitrapona olo-tsotra tonga tamin'ny mpitandron'ny filaminana. Rehefa nazo an'izay moa izahay izay vaovao izay avy any amin'ny polisy na avy ato amin'ny gendarmerie na avy amin'ny olo-tsotra dia nanapa-kevitra fa aleo misoroka toy izay hitsabo ohatra ka tena misy ny zavatra zany. Dia ndraisana andraikitra rehetrarehetra mba tsy hisiny izany ataontsika hoe fanakorontanana izay mety afara amin'ny fandrobana na fandorana Antananarivo. Mety ilaza nareo hoe zavatra tsy maripototra akory dia fandraisana andraikitra izay ato amin'ny tandro filaminana na tsy maripototra fa raha vaovao tonga atao aminay na kely aza dia tsy maintsy maray andraikitra zahay. Satria ny anay zany dia ny fisoroana ny voalohany indrindra. Sarotra dia sarotra ohatra efa mitranga zany zay vao maripototra vao andray andraikitra dia mety hitarika zavatra maro. Ka anay zany raha vao misy ny vaovao tonga eto am-pelantananay, indrindra vaovao avy amina ataontsika hoe source samihafa dia tsy maintsy mandray andraikitra zay mametraka ny dispositif mifandray an'izay. Izay ny antony zany nametrahana io dispositif io na ndraisana fepetra io maneran-tanan'Antananarivo ary tsy androany ihany fa ito io. Vao makasika ny lafiny ara-politika kosa indray raha ny fanazavana nomeny ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana dia tapitra androany ny fotoana nomeny ny fitsarana ireo kandida izay naharaisana fitarainana voalaza fa nampiasa fitaovam-panjakana sy natrea ny tompona ndraiky mpanjakana ny fampelezan-kevitra nataon'izy ireo. Raha ny fanazavana azo dia manana hatramin'ny rampitso ireo kandida izay vao naharay ny fampahafantarana androany anao izay fiarovan-tenany izay fanadihadiana ary. Raha ny fanazavana dia mbola misy ny taratasy fampahafantarana ireo kandida voakasika na ilay antsoina hoe notification ka manomboka eo dia manana 27 ora ny kandida hanao ny taratasy fiarovan-tenany. Raha ny fantatra dia ireo kandida efa naharen'ny taratasy ihany no efa namaly izany. Mbola manana hatramin'ny rapitso ireo kandida sasany hanao ny fiarovan-tenany noho izy ireo vao androany vao nahazo ny taratasy fampahafantarana. Anisan'ny efa nanatra ny taratasy fiarovan-tenany ireo kandida malagasy miaramiainga izay efa naharay ny taratasy fampahafantarana avy amin'ny CES toraka izany koa ireo kandida filoham-pirenena voakasika. Raha tsy ahivona araka ny efa nambara dia azakazaka ho entsy mbazaza ny tanjona ka mety avokoa izay paikady ahafahana manilika kandida mba handrona amin'ny Prime Ministre. Ny mahagaga dia vitsy ireo kandida voatanisa anarana anatin'ny didina avoakan'ny CES nefa manana tompona andraikitra ambony ao amin'ny fanjakana na ihany koa filohan'androm-panjakana no voakasika ny raharaha ary angatana fiarovan-tena. Ny ahiahy mipetraka kosa dia ny hoe mety hisy amin'ireo kandida indray ve no tsy azo ity taratasy fampahafantarana avy amin'ny CES ity ka tsy afaka hiaro tena mazava ho azy fa ho foana ny vatony ary hiakatra ny laharana manaraka. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa indray dia efa azo nampiasaina nanomboka ny zoma lasa teo ny tedi-bola ampandehanana ny raharam-pirenena ho an'ny taona 2024. Raha ny atety andro anefa amin'ny farany volana febroary na ny fiandohan'ny volana mars anoany vao tokony ho tendrena ny Prime Ministre voalohany amin'ny Repoblika faha-efatra. Any araka izany vao hipetraka ara-dalàna ny gouvernemanta izay hamaritra ny politika sy ny vola entina andaminana ny raharaha eto Madagasikara. Hilda Sinjono nanao ny fanadihadiana. Misy fanovana rafitra eo amin'ny gouvernemanta anelanela taona na tsy maintsy hisy aza izany amin'ny fijoroan'ny gouvernemanta voalohany amin'ny Repoblika faha-efatra. Tsy voatery asiana fanovana na fanitsiana tanteraka nefa ny teti-bolam-panjakana raha toa ka misy fanovana lehibe eo amin'ny gouvernemanta vaovao, ohatra ny fanafoanana na fanakambanana ministera na koa famoronana ministera vaovao. Ao anatin'ireny ministera sandrim-panjakana ireny efa mizarazara mission ny andraikitra zany dia ohatra ny hoe raha zaraina roa zao ilay ministera dia ilay mission iny
mandeha any amin'ny ankilany anankiray dia manaraka ny mission iny zany le budget dia le mission fanondrona hoe manaraka mary andaniny iray dia manaraka an'iny. Raha misy hoe ministère anankiroa na anankitelo ohatra tambatra anankiray dia manaraka daholo le mission reny. 2,740,440 miliara ariary no vola ampijirina amin'ny kitapom-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2024. 9,130,4 miliara ariary kosa ny fandaniana atao ka ny 7,930,1 miliara amin'izay dia natokana ho an'ny karaman'ny mpanjakana. Ny 27,4 miliara ariary dia natao ampandehanana ny raharaham-panjakana ary ny 9,3 miliara ariary ny fampiasam-bola. Teti-bola lasitra ihany io raha ny fanazavana ary mbola afaka ataon'ny governemanta vaovao hipetraka ny mitondra fanitsina arak'izay lahara-pahamehana. Matoty le budget 7,440 tia dia mivolavolaina ohatrany hoe budget socle ozy izy izay no anatin'ny exposé des motifs zany hoe rafitra ihany le izy napetraka fa rehefa tonga ny gouvernement manaraka mpitondra manaraka mazava ho azy fa tena mety ho hafa mihitsy ny programany dia amin'izay fotoana izay dia malalaka mihitsy izy satria ny lalàna manome an'izay fahalalahana izay hoe manao loi de finances rectificative zany dia manamboatra ny budget io araka n'izay programa apetraka le fitondrana vaovao dia amboarina arak'izay zany io teti-bola 7,440 io anaovana loi de finances rectificative. Niatrika ny fivorian'ny tompon'andraikitra na ny stafy mitsinina voalohany tamin'ity taona ity ireo ministera rehetra androany. Efa azo nampiasaina nanomboka ny zoma 3 janoary lasa teo ny teti-bola natokana ho an'ny ministera tsirairay avy izay voafaritra amin'ny teti-bola 7,440. Efa azo atao avokoa ny fandaniana rehetra na famoaham-bola io na fampiasam-bola hatramin'ny tsaina-panjakana na ny marché public. Resaka teknika isaky ny ministera tsirairay sisa no any manakana ny ministera sasatsasany tsy ampiasan'ny vola natokana ho azy ireo. Niakatra oranjato ariary kosa ny godolokamena nanomboka ny farany herinandro teo. Tsy nisy nihetsika ny vidiny toy izay nahazatra ny mpanjifa azy kosa ireo sigara sasany. Madagasikara izay mamokatra sigara manodidina ny 2,9 lavitrisa isan-taona raha ny vaovao ray. Sehatra anisan'ny mampidi-bola betsaka ny fanjakana araka izany ny sigara. Nandrianina Rajanson. Tamin'ny taona 2020, 7,7 lavitrisa ny vola narotsaka ny orinasa mpanao sigara tao amin'ny sampandrara miandraikitra ny orinasa vaventy na ny TGE. Vola izay mifandraiky amin'ny etra ary mandrakotra ny 7,330 ny vola mihodina ao amin'ity sampandrara ity. Raha ho an'ny tafita ohatra, efa mampiditra mahery ny 2 lavitrisa any ho any isan-taona ny sampana ho fampandrosoana sy fampandehanana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Ny famokarana sy ny fivarotana sigara araka izany no sehatra anisan'ny tena mampidi-bola betsaka ho an'ny firenena. Ny sigara no antony voalohany amin'ny fahafatesana maneran-tany. Mahery ny 2 lavitrisa no isan'ny olona mifoka sigara ary 5 tapitrisa ny olona maty isan-taona noho ny fandraisana izay zava-mahadomelina izay. Aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana kosa no tena ahitana mpifoka sigara betsaka noho ny fitombon'ny isan'ny mponiny sy ny sehatra ny varotra. Eto Madagasikara manokana, ankizy eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 15 taona eo no zandriny indrindra amin'ny fifohana sigara tamin'ny taona 20 Tamin'ny taona 4 sy 5 no nahitana fianana ny isan'ny mpifoka sigara raha ny fanadihadiana natao. Antony izany ny fanovana ny foniny sigara sy ny fampiakarana ny vidiny. Taona 13 nanomboka niakatra indray ny vidiny. Azo vinafinaina ny akaran'ny vidiny sigara sasany akoatra ny godolokamena etsy andaniny noho ny fifaninanany ara-barotra fa etsy ankilany noho ny fampianana ny isan'ny mpifoka sigara izay antsoroany sampandrara manokana misahana ny ady atao amin'ny fandraisana zava-mahadomelina na ny ofinalata. Afa tsy misy meritreritra ny ala amin'ny sigara kosa ireo mpifoka godolokamena fa ny ampena ny isany amin'ny fomba ifohany isan'andro ireo no mitarika ny afiakarany ny godolokamena. Efa tazana eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny sigara elektronika fantatry ny maro amin'ny hoe e-cigarette. Nandrianina Rajanson hatrany. Tsy mahataitra ny mpanjifa sigara ny fiakaran'ny godolokamena raha ny fanadihadiana natao. Fiankinan-doha amin'ity zava-mahadomelina ity no antony tsy ahafahan'izy ireo manapa-kevitra amin'ny fialana. Na dia eo aza ny fiakarana, saika tsy misy mieritreritra ny hiala amin'izany fifohana sigara izany ireo mpanjifa. Malany folo eo zany raha ihany dia mba hena 7 7 ohatrohatr'izay. Tsy haiko efa
folo taona mahery ngamba zay tsy foako sigara tsony da sama ndray ty vo ity zao mbo foako teo ndray de tapitra ty de zay mijanona miaraka amin'ny tsy foaka tseo ndray efa teo mihitsy zany nyaly tsapako ny faratsiny le izy de zay no tsy nanako ale izy tsy manjary za moa amle mandrafitra za mason asa de milalao semence karazany de tsy mety aminaly de zay mahenona ka mahenona nisan'ny sigara foany taloha ianao nanafiry zao ray paquet isanandro dia amin'izao zany hoe de atao demi paquet. Fahazarany taova amin'ny fisian'ny nikotina sy ny charbon ao anatin'ny sigara no anisan'ny antony tsy ahafahan'ireo miankin-doha amin'izany zava-mahadomelona izany miala avy hatrany. Mitady ireo singa ireo ny taova ao anatin'ny avokavoka rehefa tapahana izay fifohana sigara izay. Sarotra araka izany ny miala amin'ny fahazarana mifoka sigara raha ny fanadihadiana. Entsik'ilan'izay kosa tonga eny an-tsena eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao ny sigara elektrônika. Raha reto sigara reto raha ty cartouche raha ty zao à 50 000 francs tsy ho laninao anatin'ny iray andro mihitsy ito fa minimum misy zany 2 semaines na fahareta minimum zay zay ny faharetan'ity cartouche ray ty zany fa mety hoe tizy anankiray any mety maharitra anao 3-4 jours eo arakaraky ny foan'le olonan'le izy moa zany ny faharetany. Fa olana izy ity entin'ireo manampahaizana manafaka tsikelikely ireo mpivoaka sigara amin'ny sigara tsotra zany hoe ny sigara misy nikotina sy charbon. Mora ampiasaina ary misy karazany fofony maromaro azo hisafidianana. Ty cigarette électronique ty moa zany dia foron'ny zareo mpamorona azy le izy mba hanampy an'le olona hiala sigara dia ny nanaovany zareo anazy zany hoe sady tsisy nicotine le izy tsy misy goudron fa ny nanampian'le izy amin'ny olona zany dia fanampian'ny olona amin'le habitude hoe isakin'izao mifoka isakin'izao tsy mifoka dia manampy an'le olona amin'izay dia le izy na hito modèle ito na hito modèle ito dia ny parfum le izy zany ohatran'ny genre na liquide le izy dia misy vaporisateur atao anatin'ity sigara ty na atao anatin'ito modèle ray ito dia le vaporisateur iny mivaporise an'le liquide ao dia iny miteraka an'le setroka rehefa mitroka le olona zany. Mora ampiasaina saingy tsy natao an'ny sarambabe bahoaka ity sigara elektrônika ity noho ny vidiny lafo izay mahatratra 5,000 sy 2 alina sy 1 hetsy ny iray. Tafiditra ao anatin'izany ny fahana sy ilay eritreretina ny iakaran'ireo sigara sasany amboarina eto Madagasikara raha ny fifaninanana ara-paritra no jerena. Fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia raikitra indray ny azakazaka ho an'ireo hampianatra manomboka tamin'ity androany ity zany hoe ny 3 volana faharoa izany ny herinandro moa izay heriny atao ampianarana ihany koa raha ity 2e trimestre na ny 3 volana faharoa ity androany dia saika mifampatsiahivana ny tena mahazava-dehibe ny 3 volana faharoa no nataon'ireo mpampianatra narindra Randrianomanana. 3 volana faharoa anatin'ny rivotra politika somary mafanafana ho an'ny eny anivon'ny sekoly ankehitriny nisy ny filaminana no fanirin'izy ireo mba ahafana manojy ny taom-pianarana hatramin'ny farany indrindra ho an'ity 3 volana faharoa ity izay herin'ny taom-pianarana. Na tsy atrika fanadina-panjakana aza ohatra ireto mpianatra 700 mahery eo anivon'ity sekoly iray eto andrenivohitra ity efa mivonona ny tena hifantoka ireo mpianatra tsy fahazaran-tsaina fa efa tena fianarandesina no hisesisesy amin'ity fiodinana faharoa ity. Natao 2e trimestre zany hoe misy lesona hoe tena ilaina mandritra ny taona dia tokony hoe mandritra ny fotoana izy zany tena mianatra mandritra ny taona zany tokony hoe ao zany tena mianatra. Za zany mahita hoe ny 2e trimestre no tena sarotra indrindra ka raha ohatra mianatra tsara amin'ity 2e trimestre ity dia amin'izay amin'ny 3e trimestre milamindamina satria amin'ity 2e trimestre ity misy lesona anisan'ny sarotra. Eo zany ny tamin'ny voalohany izay ohatry ny hoe fidirana sy aingana sy ohatr'izany fa eo zany tena atao ny asa rehetrarehetra dia avy eo vao mamarana fotsiny raha ohatra mivoaka mivokatra dia raha tsara mivokatra angamba hoe dia efa mba misy sinina eny hoe tsara mivokatra fa raha ratsy dia ratsy. 2e trimestre no tena mahafantatra hoe izao midiférencier ny première sy ny seconde dia anatin'ny 2e trimestre koa no tena hijerevan'ny prof ny toetranao sy ny fahaizanao zany ao fianarana man'ny conseil ahatafitanao ny 3e trimestre sy any terminale dia raha hoe classe d'examen 2e trimestre no tena ao ny 3e trimestre zany efa manao révision fotsiny. Manomboka eto miketrika anisan'ireo mpianatra amin'ny 12 ny volana aprily ho avy izao no hifarana ity 3 volana faharoa ity ka ato no anenjera ny fahavitan'ny 10 isanjato ny fandaharam-pianarana ka isan'izany ireo lesona tena hifotoran'ny fanadinana.
miditra amin'ny tena vetin'ny lesina ohatra ho an'ity mpampianatra tantara sy géographie ity. Matotra tokoa ny zavakendrena amin'ity taom-pianarana 12e trimestre ity. Na dia hoe eo anelanelany aza ny classe de première dia mila ezaka bebe kokoa satria efa hiditra amin'ny famarana 3e trimestre rehefa avy eo ka mitaky famatokana zany zay eo amin'ny lafa fianarana. Ny anay moa zany dia taranja histoire géographie dia mila mianatra lesona tsara, asiana koa natao réflexion sy ny sisa dia mba isian'ny fahombiazana zany dia mila famatorana tanteraka ny fanarahana izany mandritra ny taom-pianarana. Ny fialan-tsasatry ny paka no mamarana ny 3 volana faharoa. Miandrandra filaminana ny mpianatra mandritra ny 12 andro nyity 3 volana faharoa ity. Vaovao mahakasika ny toetrandro kosa miankina betsaka amin'ny alafin'ny ara ekonomika dia ho avy hatramin'ny rahampitso ny orana ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny vaovao azo avy eo amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Ny volonandro avavaratra no antony mahatonga izany na dia ho aza ilay andro ratsy miforona any amin'ny lakan-drano ny Mozambika izay arahina maso akaiky eny am-pasapito eny amin'izao fotoana izao. Efa misy fiatraikany amin'ny asan'ny mpamboly vary nefa izany toetrandro ratsy izany eto amin'ny lemaka Antananarivo. Ilda Asinjo. Efa 2 herinandro izao no nitsinjan'ny vary aloha ny teto amin'ny lemaka manodidina an'Antananarivo. Ho an'ny manodidina an'Ambohimanarina, taorian'ny fetin'ny faran'ny taona lasa teo, vao nanomboka matoy tsara ny vary. Nifanindry tamin'ny oranandro anefa izany ka nampandamaka sy nanimba ny vary sasany teny an-tsaha. Ny olana tamin'io dia ohatran'ny hoe ilay resaka rano. Ampona zany ny orana dia ilay vavarano zany anankiray ihany etsy. Dia ohatra nisy namà zany ilay vavarano dia niditra nakato daholo ilay rano. Dia izao raha tsika mahita izao fahabaranay. Isa taona ny vary azo poteto efa 10 gony. Ary izao ny vary azo teo 5 gony. Nefa ny 5 gony izay mbola nandaniko amanetsiny. Raha oharina tamin'ny herintaona aloha izy vokatra. Tamin'ity zany navoana azy ilay andro ratsy. Nisy ilay andro ratsy tena ny dia mandamaka be ilay vary. Tsy ny teny an-tsaha ihany anefa ny nahita faisana tamin'ny andro ratsy iny, fa na ireo vary efa voatsinja tafakatra tanàna aza. Tsy nitsahatra ny orana hatramin'ny faran'ny herinandro teo ka nanimba ny vary efa voavely ihany koa. Tamin'ny zoma ny vary nitsinjaina dia mba maina ny andro tamin'io andro io. Dia noho ny ahay izy nirapitsiny iny dia avy ny orana dia tsy maina tsony hatramin'izao. Androany alatsinainy izy izao vao mba nihiratra ny andro dia mba malamalana ny vary. Ohatrany ahoana ny problème amin'ilay hoe rehefa tsy maina tsy mahazo tanin'andro miahy io vary? Ny problème zany ny vary rehefa avy nitsinjaina avy any an-tanimbary dia rehefa tsy mahazo hainandro izy dia lasa maniry tanteraka miverina ohatran'ny ketsa amin'ny voalohany ilay vary. Raha ny fanazavana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro, mbola hitohy rahampitso ny herika matevina tsy ahafahan'ny tantsaha manamaina ny vary io. Hatreto aloha izany miasa avokoa ireo efitrano rehetra tsy misy mipetraka anaparitahana ny vary sitra ny ahay mitsika ny ranobe mampitsimoka ny akotry. Miantoka ny taona ho an'ny tantsaha, ny vary aloha amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra manodidina ny renivohitra. Mitombo isa kosa ankehitriny ny tany izay voatoditra eny amin'ny faritra manamorona ny bypass. Tsy izy rehetra eny anefa no ara-dalàna indrindra ho an'ireo ampahany aty amin'ny faritry ny commune Antananarivo renivohitra. Ny mahavariana ny mponina eny amin'ny manodidina dia misoko mangina ny mpanao ny romblea na ny manototra ny tany ho an'ny commune Nalasora. Mihoatra ny 10 amin'izao fotoana izao ny fangatahana voarain'izy ireo. Gaitan Ndretsilava. Raha ny tokony ho izy tsy mbola azo atao ny manao fanotofana tany na ramblay azy. Fepetra noraisiny teo anivon'ny fiadidirany tetezamita io taorian'ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 2020. Anonona fitsiko ny folo teo aloha Marco Ravalomanana tamin'ny tanimbarin'olona tetsy Andotapenaka sy ny manodidina. Efa niteraka hatramin'ny fandroana ny tompona andraikitra iray ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny fanotofana ny tanina manam-pahefana ambony iray tamin'ny taona 2020. Ankehitriny misoko mangina ny fanaovana izany indrindra eto an-drenivohitra. Tazana ihany koa izany manamorona ny bypass. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fambolena izany vokatry ny rano miakatra. Na dia izany aza, misy hatrany ireo tsy manara-dalàna ka mampanandro sarotra ny asa fanaraha-maso ataony tompona andraikitra eo anivon'ny commune toy ny eny Alasora. Fa misy ihany koa nefa
maro dia maro ihany koa mety tsy manana autorisation akory izy fa manao asa fantorana amin'ny andro alina izay mampanano sarotra mihitsy ny asan'ny commune satria fantatsika tsara fa ny mpiasa eto amin'ny commune tsy dia miasa amin'ny andro alina fa saika amin'ny andro atoandro ihany miasa nefa ireny olona manao zavatra tsy ara-dalàna ireny dia matetika amin'ny andro alina na amin'ny andro sabotsy na alahady izy manatateraka an'ireny asa ireny dia izay ny somary mampanano sarotra zany amin'ny asa fiarovana ny lemaka sy ny atao hoe ny toerana saripady ireny eto anivon'ny commune izany. Ho an'ireo commune manodidina an'Antananarivo na tsy voakasika ilay fandrarana ny raha mbola hiazy mivantana aza izy ireo dia miezaka ihany koa mifehy izany. Mila taratasy mazava vao afaka manoditra toerana hanorenana trano ny olona iray. Isan'izany ny commune ny Karaobato. Dia ny voalohany indrindra aloha mijery n'ilay toerana raha misy fangatahana izay atao ety anivon'ny commune dia aorian'izay fangatahana atao ety anivon'ny commune izay misy ny fijeren'ny teknisianina pipa na validation ny zareo miapipa ny ahafahana manao na tsy an'ilay remblayage ary dia toy izany koa ny any amin'ny vice primature izay miandraikitra ny fanajariana ny tany manome izay avis favorable izay dia avy eo izay vao miroso ny commune amin'ny fanomezana ny alalana amin'ny fanaovana ny fahazon-dalana manao n'ilay remblayage. Araka izany misy ireo miezaka manara-dalàna ary manao ezaka hampanara-dalàna ny commune manodidina ny Antananarivo. Na izany aza fantatra mazava fa saika manam-pahefana sy olona ambony avokoa ny tompon'ireo rambolay azy mahery ny 70 tsy ara-dalàna eny amin'ity toerana ity. Toy ny mangina ny tompona andraikitra eo anivon'ny fanjakana foibe amin'ny ankapobeny ary matetika amin'ny alina no isian'ny fanotofana tany ity. Tsy misy ireny marika tokony ahitana fahazon-dalana ireny kanefa lalany manam-pahefana maro miazo ny lapany avoloa isaky ny alarobia sy talata ity lalana ity. Ireo mponina ety manodidina ihany koa etsy ankilan'izay isan'ny zendana amin'ny fitombon'ny fanaovana rambole ety. Raha ho an'ny commune Antananarivo renivohitra moa ratsy ivona dia efa tamin'ny taona 2024 no efa tsy nisy intsony ny fanomezana alalana anototra izany tany izany. Fa vaovao hafa kosa indray no entsika nohizana ny fotoana tetsy afovoana Analakely teo amin'ny esplanade tsy mahazatra ny maro ny mahita faty olona. Androany maraina tamin'ny 7 latsaka fahatelony teo dia lehilahy iray no hita maty tsy fantatra mazava hoe inona nahatonga izany. Mpiasa mpanongona fako ireo amin'ireo toeram-piasana maro samihafa etsy Analakely eny ity hanamony ainy ity tsy hitany tompona andraikitra na dia efa nantsona aza ary ny afarany na dia tsy mazava aza ny nahafaty an'ity lehilahy ity dia ny avany ihany no nitondra ny razana nody. Afanampanazavana. Tamin'ny taona 2024 saika ray na roa isam-bolana ny olona rehefa maty tetsy teroa na nitsingevan'ny rano teto Antananarivo sy manodidina. Tetsy Analakely kosa no nahitana izany voalohany tamin'ity taona ity. Ny nampiavaka ity trango ity tsy hitany na le amin'ny pompier sy ny BMH. Efa tamin'ny 7 latsaka no hita mponina Antsirara tety ny nofy mangatsiaka n'ity lehilahy tokony ho 20 taona ity. Nanaovany antso avy ny mpamonjy voina sy ny BMH ho ireo nahita maso saingy tsy nisy tonga na dia nandrasana efa ora roa aza. Olona salama tsara ity lehilahy ity hoy ny zanany. Izy tsy nanana aretina satria ho tamin'ny tombo vo izy ny tany amin'ilay tany. Izy tsy aretina zany izy. Dia inona mety hoe fomba fisain'izay zavatra izay zao tsy mahafantatra fa zeriny izao vao tonga eto. Natsona an-tanantsantany izy tonga eto. Izay tsy mahafantatra mihitsy izay. Araka ny fanazavana manodidina dia mpiasa irakirako amin'ny manodidina ity rangahy ity ary efa maty vady. Io maraina raha andeha hanary fako eo amin'ny dabapako ity raim-pianakaviana ity no tamboditra tampoka ary niampita ny arabe. Nidaboko izy avy eo ka teo ny tapitra ny ainy. Niezaka nampandre ny tompona andraikitra sy ny fianakaviana avy hatrany ireo nanatro maso ny zavanseho. Dia rehefa avy andeha pipi tsy vita an'ilay pipi fa tonga dia ohatrany hoe tambodotra miverina izy. Teto ihany. Dia nitambodotra miverina izy dia rehefa miverina izy dia niantso olona hoe ao mba apio kely anao an'ity etan'ity eto amin'ny lohako. Fa hitabika eo izy. Dia izy nidaboka ilay pipiany latsaka tao anaty pataloha ihany izy nasiana an'ilay ondana gony tao. Dia iny natao tao ambanin'ny lohany tao. Aretina nietsika tampoka ary izany no tombanany maro fa nahafaty ity lehilahy ity. Ny fahafatesana tampoka kalamanjana tahaka izao izay tokony isian'ny fitsirian'ny mpitsabo ny mpamonjy voina mba ahafahana mamantatra ny antony fahafatesana.
fiarakaretsaka no nitondran'ny havany razana rehefa tsy hita izay manam-pahefana sy tompon'andraikitra ny antsampazana. Taratasy ara-panjakana aya momba ny fanontaniana mipetraka hoe zanaka marina sa tsy ireo amin'ny ankapobeny no tena mampirisika ny malagasy amin'ny antsoina hoe testa ADN. Roa taona izao ity fomba ara-tsiantifika iray ity anjaton'ny maro kosa ireo malagasy no tonga manontany ny antsipriany mitentina ray tapitisa ariary ny sarany ho an'ny test de paternité ary orinasa tokana eto an-drenivohitra no manao izany narindra renomanana. Io sarany io no olana ho an'ireo malagasy te hanao ny testa ADN tsy takatry ny sarambabem-bahoaka manodidina ny ray tapitrisa ariary. Roa taona izay no nisy ny orinasa iray eto an-drenivohitra izay misana manokana ny fitiliana ny maharay amin'ny alalan'ny ADN sy ny roam-pihavanana samihafa. 50 ireo malagasy efa niroso tamin'izany. Maro ihany koa ireo vahiny miteraka amin'ny vehivavy malagasy tonga manao ny test raha ny fanazavana azo androany. Amin'ny ankapobeny antony roa lehibe no mahatonga ny olon-tsotra anatin'ny orinasa iray io, ny finiavana te alalan'ny marina sy ny antony mifandray amin'ny lafin'ny fitsarana. Karazana roa aloha le résultat. Raha ohatra titre personnel ilan'ilay olona izy dia ho anazy manokana zany tsy azo entina amin'ny tribunal na ambassade ohatra zany izy. Fa raha ohatra misy fin juridique ohatra hoe ilaina amin'ny tribunal na ambassade amin'izay izy misy procédure vitsivitsy tsy maintsy arahana. Ohatra hoe rehefa hanao prélèvement tsy maintsy docteur manao prélèvement, misy docteur responsable amin'ny prélèvement zany dia avekeo tsy maintsy maka ordonnance ana tribunal le olona any amin'ny ambassade ary rehefa manao le prélèvement tsy maintsy assisteny huissier na avocat manao PV-ny izy. Loandro ny faharetan'ny dingana tongavan'ny valiny raha ny test de paternité amin'ny alalan'ny ADN ka any Angleterre ny laboratoire anamarinana izany. Tanora vao mifamofo izay anorana tokantrano ka bevoka ilay tovavy no tena manatana ireo mpanome torohevitra eo amin'ny lafin'ny fanambadiana. Lina amin'ny fizanany roam-pihavanana zanaka sy ny ray miteraka eo amin'ny olona roa ny tanora amin'izao fotoana izao mba hametrana fitikisana sy filaminana eo anivon'ny tokantrano. Fa manomboka misy manontany mety tsy fantatra angamba mahatonga an'izy hoe nabevoka zanak'olona tany sy tonga dia hitsitsiko le resaka nabevoka zanak'olona tany izy na miteniny ilay le vehivavy hoe zanakao ny netiko aty dia somary mipanika kely raha lehilahy hoe tena zato koa ve dadan'le zaza hoentiny iny dia be da be eo mahatonga an'ilay olona sendra mandalo aty aminay hoe hanao test hoe aiza misy manao an'ilay test ADN reny. Ny fakana ny sationan'ny ADN sy ny fampiasana ny kita no mitetina valetsy ariary. Ny roetsy ariary indray ny saram-pandefasana no mameno azy ho ray tapitrisa ariary. Tsy takatry ny sarababem-bahoaka nefa izany raha eto Madagasikara. Vaovao mahalina sy mahatsikaiky eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no entintsika maranana ny fotoana amin'ity takariva ity. Gary Turner no entina aminao amin'ity androany ity zava-bita miavaka. Tsy toy ny olona rehetra ny vitany fa afaka mihitatra 12 faingo 7 cm ny hoditra ity lehilahy anglisy ity. Anisan'ny voarakitra ao anatin'ny Guinness des Records 12 sy 2 arivo ihany koa ny zava-bitany. Fanadihadiana ary. Gary Turner teratany anglisy avy ao Royaume-Uni manana hoditra malefaka ary mihitatra hatramin'ny 12.7 cm ny eo amin'ny faritry ny kibony ary 4.9 cm ny eo amin'ny faritra hafa eo amin'ny vantany. Noho ny aretin'ny hoditra nahazo azy no anton'izao na ny syndrome Ehlers-Danlos. Tanora ny lehilahy ary manana vatana lava. Tsy sarotra ho azy ny misintona ny iray amin'ireo hoditava eo aminy na ny hodiny masony aza. Ny mahagaga sy mahatalanjona mihitra tahaka izay ny hoditratrany ary anisan'ny nanaitra ny mpijery. Vahotra torak'izay izy ireo ny andray sy kitika ny hodiny. Toy ireny siligoma mihitatra ireny ny hoditra Gary ary tsy miandrera fa miverina amin'ny laony avy hatrany izany. Nampatahotra mpakafy azy ny mahita ilay hoditra eo amin'ny tendany tafakatra eo amin'ny tarehany ary mahavita manarona ny vavany toy ireny kashne ireny mihitsy. Na ny mpanentana nandray azy tsy nahita ambary intsony tamin'ny fahitan'ity zava-bita iray ity. Ny mpankafy hafa tsy mahavita mijery intsony fa mitodi-doha avy hatrany vao manao fihetsika iray Gary. Voarakitra ao anatin'ireo olona miavaka taona 2014 Gary ary nandraisany diplôma izany. Fahaizana miavaka ny azy ity ary ho sarotra ho any tokantrano ny anao toy izao. Mety endaka hatramin'ny hoditra mihitsy izany raha hitarina hatramin'ny 12 cm ka aza dia manandra ny toa azy. Dia ny fanadihadiana mahavarina eny koa tompo klasy tompo vavy ny antsika maranana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piona ho amin'ny rampitso indray.